Tikitehaka mafy an Jesosy. Alleluia. Dia ndao ifampiarahapitsika androany a. Tonoany ny teny fiainana amin'ilay olo eo akaikinao a. Ho tsapany fa sarobidy fotoana androany ity satria efa eto mialoha Jesosy. Alleluia. Ndao sandratsika any amin'ny lanitra ny tanantsika dia hivavakitsika. Tompo malala. Jesosy afaly izay tonga eto indray androany. Maro ny mety sakatsakana isa-tokantrano tompo fa teo ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Androany izay dia te hisaotra anao. Androany izay dia te hitsaoka anao. Androany ty fotoana rivo ty dia amasinay manokana. Ankafizanay ny fanatrianao. Ninona alefanao eto androany Jesosy amin'ny alalan'ny teninao. Dia tianay ny iainan'izany. Ametraka ny vesatry ny teninao ho fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovanao. Misaotra ny amin'ny famatsianao ny tokantrano tsirairay avy. Ndao sokafantsika ny vavantsika dia ndao hisaotra azy. Ary ao anatin'izany dia sokafantsika ilay salamo manao hoe misaora an Jehovah ry fanahiko. Aoka alohany hamakitsika an'izany teny izany dia tena isika mihitsy no anaiky amin'ny vavantsika. Ampanaiky ny momba ny tenantsika rehetra. Fa mendrika hisaorana Jehovah. Mendrika hisaorana ilay mpanao ny zavatra rehetra. Mendrika hisaorana ilay nanomboka ilay fiandohana sy fiafarana. Izy rery no mendrika hisaorana. Mino afa tsy ianao no isan'izay tsy manan-kolazaina eo anatrehany androany. Fa ndao andany fotoana, ndao aka fotoana hitanisa. Misaora azy ny amin'ny famindrapony, misaora azy ny amin'ny famatsiny, misaora azy ny amin'ny fiahiny ianao, misaora azy ny amin'ny tolotsaina, misaora azy ny amin'ny fahasalamanao. Androany ndao hisaotra an Jesosy. Ndao hisaotra azy. Izy rery no mendrika hoterahina. Izy rery no mendrika ny fitsafana. Izy rery no mendrika ny fiankofana rehetra. Aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Le Andriamanitra mamela ny elokao rehetra. Le Andriamanitra manasitrana ny aretinao. Le Andriamanitra nanisitona ny ainao tsy ho tonga ny andavaka. Fa namonjy ianao tamin'ny anarany. Izy ilay niantso anao tamin'ny anarany. Izy ilay miteny hoe ay ianao. Androany izay Jesosy hisaotra anao. Androany izay Jesosy hity anao. Androany izay Jesosy hanome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny fahavelomana. Moa misy olona va ety an-tan'Andriamanitra afaka mahay mamorona na dia iray segondra mirivotra iainany azy. Tsy misy Andriamanitra afaka hijoro eo anoloanao ka afaka hanome izany. Fa matoy izay Jesosy hanomenao fahafahana, nomenao aina vaovao, dia ianao dia ianao rery ihany no antony. Tsy niezakay Jesosy, tsy ny sakafo tandremanay, tsy ny fahendren'Andriamanitra, fa noho ianao mahefa ny zavatra rehetra. Ndao sokafantsika ny boky ny Salamo 7:1. Tsika hiara-nandrapeo hiara-maky an'izany amin'ny anara maherin Jesosy. Amin'ny anaran Jesosy. Alleluia. Feno etaetan Jesosy ny ao anatinao androany ary ataovy lehibe ao anatinao fa teny, ny teny no fiainana Jesosy no teny tonga nofo amin'ny anaran Jesosy. Misaora an Jehovah ry fanahiko. Misaora ny anarany masina. Misaora an Jehovah ry fanahiko. Ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka.
zay manarina famindram-po sy fiantrananao, zay mahavoky soa ny vavanao, ny fatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah nanao famarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana. Efa nampafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asa. Mamindra fo sy miandry Jehovah, maro-po sady be famindram-po. Tsy mandahan-tena mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika, na mamaly antsika araka ny elontsika, fa tahaka ny avony lanitra ambony tany no habe ny famindram-pony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorana ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantrany Jehovah izay matahotra azy. Fa izy malala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andro ny zanak'olombelona, tahaka vonin-javatra ny atsahany famonina. Satria izy kalasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny fampitrampony Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy. Famarinany miatra ny taranaka, dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatony didiny. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianana ny an-danitra ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary miaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah ny miaramilany rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehovah ny asany, eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Amen. Ndao atsiaro izany famindram-pon'Andriamanitra izany isika androany. Ndao hisaotran'i Jesosy ny amin'ny famindram-pony. Fa fitiavana mandrakizay ny tiavany atsika, izany no ampaharetany amintsika ny famindram-pony. Tsy noho ny asa vitatsika, tsy noho ny fahamarinantsika. Misaotra Jesosy. Ndao ilazantsika hoe fahasoavanao no matoy izao ahy. Eny Jesosy izay le ratsy indrindra, izay le tsy mendrika amindrana fo, fa ianao kosa ny joro Andriamanitra, tsy hanameloka anay fa hamonjy anay. Alleluia. Fahasoavanao namonjy anay, zao lay mpanody ratsy indrindra. Very ao taloha zao voafonjy ao, zambao taloha zao mahita. Ndao irentsika ny fahasoavanao. Fahasoavanao namonjy anay, zao lay mpanody ratsy indrindra. Fahasoavanao namonjy anay, zao lay mpanody ratsy indrindra. Very ao zao voafonjy ao, zambao taloha zao mahita. Ndao averitsika ihany dia sanjatany amin'ny lanitra ny tananao. Fahasoavanao namonjy anay, zao lay mpanody ratsy indrindra. Very ao taloha zao voafonjy ao,
fahasoavanao no matory zava tsy toy zao tsony aho raha tsy noho ianao fahasoavanao no matory zava tsy toy zao tsony fiangonanao ira hoe mifahasoavanao efa very aho tao anaty lavaka no sitonao Jesosy efa mila namoy fo aho ka totony anao Jesosy Jesosy androany indro Jesosy etaetanay ny okasinao sy ovangenao indray zavatra hitanay sy tsapanay amin'ny fiainanay Jesosy dia za hoe tena tsy misy tokoa azo ampitahina amin'ny fanatrianao eo amin'ny fanatrianao Jesosy ny azahoanay fanasitranana ho an'ny ainay sy ny fanahinay eto amin'ny fanatrianao Jesosy no andraisanay fanasitranana ny amin'ny fo maratra rehetra eto amin'ny fanatrianao zay Jesosy megioka fitsaharana sy afokisa-pipaliana androany Jesosy raha misy irinay raha misy andrandrainay dia mba honenanao ny fonay raha izy Jesosy noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny amin'ny famindramponao Jesosy dia afaka manantona ny raha izay afaka mangataka aminao ny mba honenanao avy Jesosy dia atao fonenanao ny foko aoka tsy ho fonenan'ny tahotra ny foko aoka tsy ho fonenan'ny tebotebo ny foko aoka tsy ho fonenan'ny fankahalana ny foko Andriamanitra aoka tsy ho fonenan'ny valifaty ny foko aoka tsy ho fonenan'ny tsy finoana ny foko fandroany tompo ny tokana ilaiko honina atao anatiko dia ianao rehetra Jesosy avy Jesosy atao volapanao atao fonenanao indray fa tena manatenanao zay iraintsika amin'ny teny frantsay zaniry zany alléluia j'ai soif de ta présence divin chef de ma foi dans ma faiblesse immense que ferais-je sans toi chaque jour à ce cœur où j'ai besoin de toi viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de
Oh, j'ai tant besoin de toi. Viens mon Jésus, viens mon Jésus et demeure auprès de moi. Fuani fava adenta ilata and then a night. Vuani fava adenta ilata and then a night, and then a night. Okay, now you understand. Vuani fava adenta ilata and then a night. Oh, and then a night, and then a night. Ooh, I, Father, I
zay tsy nino intsony omenao ery vavà reo zay tsy nino intsony omenao ery vavà reo zay mila famonjena omenao ery vavà reo zay mila famonjena omenao ery vavà reo zay rera-kampanay omenao ainga vavà reo zay rera-kampanay omenao ery vavà omao ery vavà omao ery vavà omao ery vavà Jesus dao tsika iorakoraka mafy an Jesosy androany dao iorakoraka mafy androany ety misy hafa vao mirehatra indray misy hafa nambotafaverina mihoatra noho ny omaly eto Jesosy androany anome fiainana atsika ary mampatsiahy atsika izy fa ninina mitranga sy mafy amin'ny fiainantsika tsy misy lehibe mihoatra noho izay efa vitany Jesosy ka androany tsika ndao tsy tanisa olana fa ndao hidera azy satria izy ny Jehova Jireh lay mamatsy atsika izy ny Jehova Rafa lay manasitrana atsika amen ka ndao tsika tsy tanondrika hijery fahoriana sy olana fa ndao andia androany ndao hitehaka mafy sady iorakoraka ho an Jesosy halleluja androany fiankofanao ataovy fandihizana eo anatrehany mpanjaka sy tompony ary ataovy ao tongony ny fanahinao rehetra androany fa eto izy
Hallelujah. No irtima. Easy mama taisanadu. Mama taisanadu. Jehovah Jireh. Amen. Mana sitanera marari. Rasenda marari. Jehovah Rapha. Easy ti mandawa mi iti. Mi arakami kufona. Jehovah Shammah. Rama tawa chonde manume. Via dana nawaye. Jehovah Shalom. Sigareta easy mama tai. Easy mama tai sanadu. Mama tai sanadu. Jehovah Jireh. Mana sitana ramarari. Rasenda marari. Jehovah Rapha. Let's mandawa wai. Easy ti mandawa mi iti. Mi arakami kufona. Jehovah Shammah. Oh, Rama tawu changi manume. Via dana nawaye. Jehovah Shalom. Serecha like down now. Serecha like the hour now. Hour now. Hour now. Serecha like. Serecha like the hour now. Hour now. Hour now. Now let's launch it on the now. Serecha like the hour now. Hour now. Hour now. Serecha like the hour now. Hour now. Hour now. Don't you get it down, 'cause I did the one to son. Hey. Jesus of Nazareth, and we like seek, amen. Easy like Mama Chai. Easy Mama Chai sanaju. Mama Chai sanaju. Jehovah Jireh. Mana sitana ramarari. Rasenda marari. Jehovah Rapha. Easy ti mandawa mi iti. Mi arakami kufona. Jehovah Shammah. Rama tawuta de manume. Via dana nawaye. Jehovah Shalom. Serechila like the hour now. Hour now. Hour now. Serechila like the hour now. Hour now. Hour now. Serechila like the hour now. Hour now. Hour now. Serechila like the hour now. Hour now. Hour now. Here come my fancy sausage. Woo! Esa le ura cura pifalina. Ay, 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 ay. Don't you get la gente social. You know they are why. You know they are why. C'est social. You know they are why. You know they are why. Personaggio tarantella now. C'est social. You know they are why. You know they are why. C'est social. You know they are why. You know they are Serecha like. Hey. Serecha like the hour now. Hour now. Hour now. Serecha like the hour now. Hour now. Hour now. Serecha like the hour now. You know the only why. You know the only why. You know the only why. Serecha like the hour now. Hour now. Sigaretta de futuro mi ladra serecha like. Na fifalina, na fanastrada na zesosia. Na fia danan, na fantesen. Fiena na manda ksaila sauyan. Serecha like. Oh, I'm now. Oh, yeah. I'm now.
misy voavonjy ve eto e ok izy iorakoraka mafy ho any Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady tonga dia miditra fizona vavolombelona avy hatranytsika fedana tompo amintsika tsara avy tompoko hamerina voninahitra ho any Jesosy ny amin'ny fitiavany ny famindram-pony fahasoavany izay rehetrarehetra azo tanosaina 2 semaines angamba zay dia nandalo ady tena somary mamainy tena nandefa entana zay moa ny asanay mandefa entana ny ivelany ihany dia mifampiresaka tamina ohatra atao hoe zay sy pasteur ohatra dia mifanaraka tamin'ny pasteur dia hoe ataovy amin'ny anarako fa tsy maninona pasteur tsy hanao an'izany mihitsy kosa aloha fa mba hoe exemple fotsiny dia tonga tany ny vita amin'ny fanarana dia hoe ok tonga tany ny entana dia natao tamin'ny anaran'ny pasteur daholo ny taratasy natao tamin'ny anaran'ilay olona daholo ny taratasy rehetrarehetra tonga tany amin'izay ary ny entana tonga dia niteneniny hoe anazy abus de confiance zany tonga dia zay ny ilazana anazy tonga dia niteneniny hoe anazy zany hoe ao anatin'ilay izy tsy mana droit tsony ninona tsony zahay satria ny taratasy ray manontolo dia amin'ny anaran'ilay olona daholo nefa ny entana dia anay somatsara dia natao ny fifanazavana dia mivadika izy hoe izy indray nitory anay satria ny hoe nampiasa ny anarany tsy ampierana dia teo anatin'izay zany dia dia ny voalohany tonga dia miresaka tamin'ny pasteur sa rehetrarehetra zay tratrandro zany dia mifampizarana daholo tena hitao-bavaka fa misy kombaty misy ady ty dia mifampizarana tamin'izay pasteur sa azo nizaraina rehetrarehetra zay tratra teo zany dia nizaraina dia mifampivavaka dia tao anatin'izay nefa zany dia tena hoe niezaka foana ny tena niresaka tamin'ilay olona dia hoe anay eto anio fa ohatr' izao dia izy miteny foana hoe nareo mampiasa ny anarako tsy nierana sy ny karazana justifie ny tenany eo foana izy zany dia zay koa mijustifiana hoe anay ny entana tao anatin'izay dia tena nampianarin'ny tompo hoe rehefa ao anatin'ny ady ohatr'izay dia tsy ny fahamarinantsika no entina miady tena nampianarin'ny tompo mihitsy hoe ny fahamarinantsika dia toy ny lamba misondra eo anatrehan'Andriamanitra fa rehefa tonga teo tamin'ny herin'ny androany mihitsy ngamba izay tamin'ny herin'ny androany dia nampianarin'ny tompo an'izay zahay nampianarin'ny tompo an'izay dia fantatr' izay dia tonga dia Jesosy ny ady fahamarinanao Jesosy ny mandresy ny ratsy rehetra fa tsy ny fahamarinanay miteny hoe zay raha ny tena marina dia anay ny entana fa tsy izay ny nahafahanay récupérer an'le entana
fa nahafahanay ny récupérer an'le entana dia hoe jesosy rery ihany ao anatin'ny ady ohatr'izay zany dia tena hoe zay ny zavatra nianarana tao anatin'le izy tena hoe ny fahamarinan'i jesosy amintsika miresaka zao a dia efa tonga ty daholy efa dispatché any amin'izay tokony isy azy a ny entana ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany saotra tompo zay ve nalohantsika teaka ho an'i Jesosy alleloia tena tianaitra antsika tsirairay avy hoe misy zavatra mety lalovana indraindray tsika mety manao zavatra ampientanentanana sy ny sisa fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany a rehefa miverina mitodika amin'i Jesosy tsika dia vitan'i Jesosy mamerina amin'lohany ny zavatra rehetrarehetra raha nytantara izokarado an'le izy zay tamin'ny larobiny tena hoe Jesosy ny ao ambadika impossible reto zany hoe zavatra soratana amin'olona anankiray zany a dia averina le olona manaiky rehefa avy eo amerina n'le izy aminao nefa tena hoe efa procédure efa lava be fa rehefa Jesosy mikasika amin'ny fo na fona mpanjaka ary vitany manova ny fony iny amen tsika moa ampianarina foana hoe ndao tsika hitodika any amin'Andriamanitra tsy nampianarina tsika ila sitraka amin'olona fa nampianarina tsika ila sitraka amin'Andriamanitra dia ndao tsika hitsangana ndao tsika ampitodika any amintsika ray manontolo any amin'Andriamanitra fa izy rery ihany na mahay mikasika fon'ny olona izy mahay manokatra varavarana rehetrarehetra zay midatra amin'izay ary voalaza ny soratra masina hoe na ny fona mpanjaka ary dia izy mahay mamangy ny fona mpanjaka amin'izao fotoana izao a tiako tsika hisaotra an'Andriamanitra mety hoe teo amin'ny zokorado le izy no naseho an'Andriamanitra ho profy-pamantarana fa io zavatra eo amin'ny fiainanao io dia afaka hovahany io afaka ho regleny io fa ny fifantohanao aiza ao amin'le situation ve any amin'le olona ve sa any amin'Andriamanitra situation ve sa le olona sa any amin'Andriamanitra mila manadio fo dia mila mitodika any amin'Andriamanitra amen tandremo sao dia miraikitra any amin'ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra ny fiatanam-po fa ndao ampitodika ny fotsika any amin'Andriamanitra asandrato ny tananao dia ndao tsika hiara hisaotra ny amin'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny zokorado tonga dia hisaory fotsiny Andriamanitra fa izy ny tena tompony lakle ary izy ny namorona ny lakle ary izy ny lakle izy ny manam-pahefana amin'ny voary rehetrarehetra ny zavatra rehetra dia ho ampelatana ny daholy Jesosy misaotra anao zahay mankasitraka anao zahay misaotra Jesosy fa eo amin'izay situation tsy azo antenana intsony eo ianao no manomboka manao zava-baovao eo ianao mampitodika ny fifantohanay ho any aminao tsy ho any amin'olona tsy ho any amin'ny situation fa ao aminao irery any ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misandrata eo amin'ny fiainanay ray soanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny olona zay mety mandalo situation na karazan-javatra mety hoe amin'ny fisainana maha-olombelona tsisy fanafana intsony ndreto izay mitodika any aminao miantoraka any aminao zay ary ianao ny fanantenanay rehetra Jesosy raisoanao ny dera laza ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitiaka mafan'i Jesosy dia andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra hitondrantsika ao amin'ny fanomanana mahazo toerana kely tompoko andaontsika toky an'Andriamanitra amin'izay lalana hitondrany atsika andaontsika anaiky izay hitondran'Andriamanitra atsika fa zay lalana zay no hitondran'Andriamanitra atsika makany amin'i Jesosy ary androany tena spesiala ny hitondran'Andriamanitra anao androany misy etaeta mifanena satria Andriamanitra niantso atsika ary ianao tonga eto dia ny fahavonona ny zavatra rehetra eto daholo zao ny fotoana niaonan'i Jesosy tamin'ny olona dia fotoam-pahasoavana ho an'ny olona izay niaona taminy dia androany tiako atsapy ianao fa fotoam-pahasoavana be ho anao ty fotoana androany ty amen zao misy lalana hitondran'Andriamanitra dia ny lalana hitondran'Andriamanitra atsika dia ao amin'ny teniny androany izao no lazainy tenin'Andriamanitra Luka 21:33 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona amen zany hoe le karazan-javatra rehetrarehetra hitondran'Andriamanitra atsika amin'izao anatina sanatriny zany hoe misy aretina misy olana misy korotana misy fiasan-tsaina mafy be misy indraindray fahadisom-panantenana mafy be amin'izao fotoana izao dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra hoe reny rehetrarehetra ireny afaka levona daholo
afaka levona na zao dia zao ary. Fa misy ray tsy ho levona dia ny tenin'Andriamanitra. Iny maritra mandrakizay. Ary ny tenin'Andriamanitra iny androany tian'Andriamanitra hitondrana anao ho any amin'ny Jesosy. Ilay teny no hitondra anao, hiazona anao dia ho any amin'ny Jesosy. Satria Jesosy ny tanjona. Mba ianao ho feno Jesosy. Ianao hiaraka feno fifandraisana tanteraka amin'ny Jesosy. Dia androany raha tonga eto ny teny dia zao no tiako mba ho ao anatinao. Mimpanijina tanteraka an Jesosy. Fa Jesosy nefa mandefa ny teniny. Aza miala amin'ny fanahy masina fa isaky ny segondra rehetrarehetra ny fanahy masina eo aminao manampy anao andraisanao araka izay aompon'Andriamanitra ny teny ho feno any anatinao. Dia zao aza manaiky mihitsy ianao raha tsy ny fanahy manosika anao sy mameno anao fa efa eo ny fanahy masina amin'izao. Ary zany ny andraikiny eo mba tsisy na teny tokana latsaka fa ho voaraina daholo ny fahafenoan'ny fahatsaran'Andriamanitra androany. Amen. Dia noho zany tiako anana fanantenantsika ao anatin'izany. Tiako tsy zefatra no entintsika anatona ny tenin'Andriamanitra androany fa etaeta ho an'ilay maharitra mandrakizay dia ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika rehetrarehetra ho tafaray amin'ny Jesosy androany. Jesosy eto hiaona aminao. Ny tenin'Andriamanitra hanokatra ny momba antsika rehetrarehetra ahafahantsika mamindra makany amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika. Dia feno eto ny zavatra rehetra androany. Avereno hoe feno ny androany. Eto ny fahafenoana androany. Eto ny fanaperana amin'izay mety ho tadiaviko androany. Eto ny fiaonako amin'ilay mpamorona androany. Amen. Dia aoka ny ao anatintsika entanentana be amin'izay fa ho avy eto ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny ao anatintsika tsy fantatro inona ny fanantenana fampanantenana mety nampanantenanao tany ivelany. Inona no zavatra mety niankina ny fonao tany ivelany. Tsy fantatro fa mihoatra lavitra noho zany ny fanambarana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia fanambarana an' Jesosy Kristy. Ny fanaperan'ny fahafahamponao dia ao am' Jesosy. Ny perfection dia Jesosy rery ihany. Tonga eto tsy ao ivelan'ny teny ny azahoanao zany fa ao anatin'ny teny. Tonga eto ny maritra mandrakizay. Tonga eto ny maritra mandrakizay. Sokafiny ao anatin'ny fontsika rehetrarehetra. Aoka ho feno etaeta be ny ao anatintsika. Ahatonga antsika andray. Aza vela izavatra na dia ray ary hibahana anao. Na inona esory ihany zay mety fifamaliana teny an-dalana teny. Esory ihany zay mety fahakiviana tao anaty tao. Esory ihany zay tsy fantatro inona mety miandry antsika rehefa mivoaka n'ity varavarana ity hoe raha vao tafavoaka eto zao dia eo ivelany eo zao indray avelao adinoy aloha fa andao anokana fotoana andraisana an'izay avy amin'Andriamanitra androany. Raha tafafantoka ianao androany dia zafaka hiteny anao fa azo ny fahatsaran'Andriamanitra ianao androany. Ary araka ilay teny teo na tsisy halala ary fa Jesosy tia anao. Na tsisy halala ary fa ianao rery andray androany dia ho hitany rehetrarehetra avy eo hoe mahery ny Andriamanitra ao. Amen. Ataontsika hitsangana ary. Atao vavaka ao anatinao ny azo ny tenin'Andriamanitra androany. Asandrato ny vavaka ao. Atao etaeta ao anatinao. Tody eo amin'i Jesosy androany. Teninao izay maritra mandrakizay tompo ao alefanao eto zao. Zany ny fanaperana eo amin'ny fiainanay. Ilay taridalana tsara indrindra. Ilay miazona ny mombanay rehetrarehetra. Androany tompo dia hiaona aminao zay. Ilay rainay, ilay Andriamanitra, ilay tomponay, ilay mpanjakanay, ilay malalanay, ilay miay isan'andro isan'andro, mamelombelonay isan'andro isan'andro. Androany zay dia hiaona aminao mangataka izay fanahy masonao ampio zay tsirairay avy. Ampio zay mba tsy hifantoka amin'ny zavatra hafa, mba tsy hanaiky fanelingelenana fa kosa hifantoka amin'ny teninao rery ihany. Mangetaetanao reto vahoaka reto Jesosy. Mangetaetanao ny azakazaka avy any an-tokantrano, avy any amin'ny asa, avy any amin'ny misy azy ihany, fa mba te hiaona amin'ny mpanavotra azy androany. Jesosy reto ny vahoakanao. Sokafy izay tsirairay avy reto ampio mba ho feno fisokafana tanteraka. Fanahy masina ho feno izay. Feno izay fanahy masina amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy.
amen. Antaony fisokafana ao anatintsika arevitrevitra antsika mitehaka mafy andraisana tenin'Andriamanitra, arevitrevitra antsika mitehaka mafy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Azitsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy ny fotoan'androany. Halleluja. Tonga sondray isika tsiraray avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny pasteur teo azadino fa eo amin'izay toerana misy Andriamanitra dia tsy maintsy misy zava-tsoa. Amen. Ao fantananao dia asio fisaorana avy ao anatin'ny fonao. Araka ny voalaza teo mety ny zavatra nitranga tamin'ny maraina, mety voateo. Mety tamin'ny herinandro ity tena tsy hitanao izay atao, misy zavatra be dia be mahavery hevitra, mahadiso ny zavatra mba antenaina, mety manafotoana, mety mamparary fo, mampihemitra mihitsy e. Asio fisaorana fotsiny aloha androany. Tonga avy amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny fo manontolo araka ny voalazany teny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo indray izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto fanatrehanao ankasitraka indray ny amin'ny fatateran'ny herinandro. Ny amin'ireo zavatra rehetra izay navelanao hifamoafao nareo izay napetraka amam-bavaka ka tanteraka, na izay nangatahany amam-bavaka fa mbola tsy nataonao, na izay tsy nangatahanay fa nataonao, dia hisaoranay sy ankasitrananao satria fantatray fa ny fitondranao ny tsara indrindra, ny fitondranao ny mampety anay, ary ny fitondranao tompo no fiainana ho anay. Misaotra indray amin'ity takarivo ity, voreto amin'ity toerana ity izay mangetahita ny fanatrehanao, ary fantatray fa manana teny, manana planina, manana drafitra manokana ho an'ny tsiraray avy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Ndao ataontsika lera le inona moa iny? Andriamanitra manana planina ho ahy. Fatary fa ao anatin'ny sarotra Andriamanitra afaka manamora zavatra. Ao anatin'ny ny tamimasonao tapina misy issue, misy lalana. Amen. Hitantsika Andriamanitra. Amen. Naona no milufika yanao tumani siunta la visão angamba ulutina no nada angiri firi niratana no Sizaka ni fauriana Tumasina ni manutidina Saterena Tumanis pavuku Ni tuntulu Miru tanku Fantarva aja manita Temana na lalana Sita fita tara Numanini wana Fanade mafiaza Ni fita ganitani Azuatuka Ni fito tani Mitakaya no Atantamu masuno Antuite sosifa Amalana Antuyo buizi Aminyadu faurino Fate amujano Amujano
tiaka mafy be tsika ho any jesosy maza ho toerana vetivety ary dia mbola fifaliana indray no iarahantsika eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra amin'ity takarivo ity a mino aho fa amangy antsika miaraka eto indray a Andriamanitra manana lalana ho aho ary manana lalana ho anao a Andriamanitra mahita izy dia miteny ary mampiteny izy satria zavatra misy a le hitany a sy teneniny fantatrareo mahatonga le izy hitany satria izy no nanao an'le izy androany hariva tian'Andriamanitra aheriny zanany rehetra izay tonga eto androany teny hoe kaikinao a mahereza ianao e ny loha hevitra an'io a dia nampitondraina ny lohateny hoe finoana antibal na za koa ragaga fa zay no nomeny tompo a finoana antibal mizavatra ny famofo ry havana ety amin'izao tontolo izao nametrahany tompo atsika misy zava-mitranga be dia be lasa famantarana mampatahotra ho an'izay mety tsy mahafantatra hoe inona ny antony sy inona ny dikany indraindray lasa eo akaiky ny tranonao mihitsy mizavatra ohatry ny tranga tsy takatry ny sainao a ary indraindray misy fomba fiteny hoe misy balle perdu dia androany a omeny Jesosy ny finoana antibal tsy le balle perdu ny foanany fa ianao no atanjahany satria ny Andriamanitra tsy mifantoka any amin'izay mitranga mampahory ianao ny Andriamanitra mifantoka aminao izay matsapahory ka miantso azy ao anaty fahoriana ny finoana antibal nomeny tompo anao a dia ahatonga ny vavaka ataonao ho effikasy ao anatin'ny trouble sy ny confusion zafady fa tena mifangaro teny vahiny le izy a ny finoana hiaro anao dia ahatonga ny vavaka ataonao aomby eo ampiatrehanao an'ireo fahasarotana sy toy ny fahavereza-kevitra mitranga eto ambony tany tsy fantatra ntsony hoe inona ny sujet de prière hoentina izany efa tratran'izay mitovy amiko ohatry ny tena vonina be anao hivavaka Andriamanitra ianao no milaza fa raha misy azo pahory izy hivavaka alleloia inona moa zany le hoentiko iza moa zany le hoentiko mambavaka dia ina moa zany le angatahako an'iza manomboka efa misy zavatra efa misy baly efa nitsatoko zany ary le bala tamin'ny andro taloha dia zanatsipika le izy a fa raha iteny hoe finoana anty zanatsipika dia mety soa atsika fa ty bala mahalaza azy misy karazana fitaovam-piadiana ampiasain'ny fahavalo raha atao sarisary dia misy ny sabatra io sabatra io hitanao le fahavalo tonga manantona anao dia mampiasa sabatra izy misy ny lefona raha jerentsika ny voalazan'ny baiboly dia hoe no lefonina izy a no ny elontsika izany hoe reo teny manameloka rehetra zany no lefona ny sabatra mivantana le teny mivantana hitanao io le olona tonga dia miteny fasafasa aminao le olona fa tiana anisan'ny tena négligen'ny kristianina dia ny zanatsipika na ny flèche ny zanatsipika mantsy a lavitra be le fahavalo mitoraka an'le izy ary mety tsy fantatrao aviazany fiaviany mety tsy heninao hoe nitsatoka le izy fa rehefa manomboka renao hoe mereraka ianao ohatra misy zavatra mihoatra ny tsy mandeha amin'ny laoniny dia mety tsy tonga sainao fa misy zavatra efa mitsatoka ao amin'ny lamosonao a na mety eo amin'ny feanao a na mety eo amin'ny firifanao mety tsy azo no an-tsaina le izy ary tonga Andriamanitra amin'ity takarivo ity a anafaka anao a anampy anao a ampandresy anao a ary amonjy anao afakely ndray ty takarivo ity ahafan'Andriamanitra mijoro a fa Andriamanitra mahatoky izy a dadanao izy a ary tsy amelanao ho resy izy a tsy amelanao ho vo izy a fa omeny anao le fitaovana dia anjaranao kosa ny mampiasa azy tena akaikinao a le fitaovana nomeny hoe a ianao ny mampiasa azy hoe
ny zanatsipika raha tenenina tsotsotra dia hiditra anatin'io tsika dia ireo karazana hevi-diso hevi-dratsy tonga ao anatin'ny fon'ny olona nefa tsisy olona miresaka taminy. Zany hoe izy rereo zany tonga dia misy zavatra be dehibe mitranga ho azy ao anatin'ny fony ao to dia ohatry ny kivo azy zay. Tenena akaikinao efa nitsatoka ny flesy hoe le fahatsapana ohatry ny reraka tampoka izy zany tsy hoe ohatry ny misy zanatsipika ho avy izy zany, tsy ho avy le izy fa efa niletra efa nitsatoka. Tsy azo ditsidry zany hoe avelo amin'izao io fa miongotra ho azy, tsy miongotra ho azy zany io, tsy maintsy ongotana ary tsy maintsy miaro teny ianao miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Satria ny zanatsipika tsy ianao ny manaka anazy fa ny zanatsipika tsy maintsy hitranga fa ianao kosa afaka miaro. Hoy izy ny tompo ao amin'ny Efesianina 4:9-10, io anisan'ny teny fototra iangatsika amin'ity takarivo ity amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga izay azahoana ao amony ny zanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Finoana ampinga mamono ny zanatsipika mirehitra alefan'ilay ratsy. Inona ireo zanatsipika ireo? Ao amin'ny Salamo 4:4, ny 15 ka hatramin'ny 17 dia misy definition anankiray mianaran'i Jesosy. Ny ratsy fanahy izay mandranitra ny lelany tahaka ny sabatra ka mikendry andefa ny zanatsipikany dia teny mangidy. Ny zanatsipika voalaza amin'ny Baiboly eto voalohany dia teny mangidy tonga ao anatinao. Mahatonga ilay izy zanatsipika satria tsy hitanao ilay nitenen'ilay izy fa ohatrany tonga dia renao zany hoe anatin'ny fonao zany ilay izy dia mangidy rery ho azy eo ianao. Dia hitantsika rehefa fa misy fantatra ilay izy hoe avy aiza dia mety nisy fomba fijoroana tsy ampy dia lasa ohatrany hoe naomby ilay izy nefa Andriamanitra efa namaritra hoe hatreto no azo ny fahavalo atao ary raha mijoro tsara ianao dia tsy tokony ho tratra an'izay intsony. Ao amin'ny Salamo 4:24 eo ambany kely eto izy hoe anaran'i Jesosy mba hitifitra mangingina ny mahitsy, mitifitra azy tampoka izy ka tsy matahotra. Mangingina azy tampoka le zanatsipika miseho amin'ny teny mangidy lasa ohatrany mitondra atmosfera mangidy ao anatinao. Ny atmosfera mangidy na ny teny mangidy rehefa jerevana ny Baiboly dia miresaka momba ny fahafatesana. Zany hoe ohatry tonga dia renao zany hoe maty ny asa anao ahoana ilay zany, ohatry dia maty ny fanantenanao, ohatry mamelona vavaka ianao fa ohatry ny tsisy sujet hoentina, maty ny sujet. Faharoa, Jeremia 5:2, raha izy izay hoe teny mangidy izay aloha fa zay anisany fanafiana taon'ny fahavalo. Minao fa tsy ambinina intsony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ianao malemy fanahy ary ny fahalemem-panahy ao anatinao, ny fahamamian'ny toetranao dia tokony tsy ho resy ny fangidiany izay zavatra tadiavin'ny devoly ampidirina. Fa tsy tokony ho tafiditra ilay izy rehefa eo ny finoana. Taditsika ny tenen'ny epistily teo tazomo ny finoana ozy izy maninona? Ho ampinga. Ny ampingana ny bouclier dia fitaovam-piadia fiarovana fa tsy fanafiana. Miaro teny ianao rehefa mamelona ny finoanao sy mampiasa ny finoanao. Maro amin'ny olona tsy mahafantatra fa fiarovana ho azy ny finoana izay ananany. Jeremia 9:2 anaran'i Jesosy dia avy eo dingana amin'ny 7. Manenjana ny lelany toy ny fanenjana tsipika izy mba handefa lainga. Avereny hoe lainga. Ny 7, zanatsipika mahafata ny lelany ka miteny fitaka. Avereny hoe fitaka. Ireo ny karazana zanatsipika izay alefan'ny devoly. Teny pahafatesana, lainga, fitaka. Io teny mangidy io dia lasa mitondra angidim-piainana lasa ohatrany izay ilay hoe amertume moa izy ny teny frantsay avy amin'ny hoe amera.
lasa ohatrany dia masitsika ho azy nao dia zay tonga avany dia mahazo daoly avy amin'le fangidina ao anatinao. Tsy dia mahasolo oatra zay fa efa nitsatoka le izy. Zay le ndresaka ohatran'ny voaloha teo, efa nitsatoka le izy. Mila fanasitranana ary mila fiarovana. Tena akaikinao, raha efa nitsatoka hoe ongotana zay tsy nambolena hoe fa raha mbola misy miainga andray rapitsy hoe dia tsy tokony nitsatoka tsony kosa hoe halleloia. Ny zavatra toysika tsy ny zavatra anankiroa. Ongotana aloha le efa nitsatoka. Atao ahoana ko efa nitsatoka ary liziko. Fa indrindra atsapa-tena ianao hiaro tena mba tsy hitsatoka tsony ny manomboka rapitso. Satria isan'andro misy io abara-pialantsika eto ambony tany. Andriamanitra tsy niteny hoe ho foana an'ilay zanatsipika, fa Andriamanitra niteny hoe omeny finoana ianao ahafahanao miaro tena amin'ilay zanatsipika misy. Tandremo diso ny sujet de prière anao. Andriamanitra aza avela izy teny mangidy tsony. Ny teny mangidy izy foana. Meko exemple farany zay tsotra ianao. Vao mandeha tsetsena dia misy miantso sady eo, mangidy e! Exemple tsotra zay. Misy le izy zany. Le rano moa zany le zavatra sotroiny zareo io, fa anairako anao hoe misy foana io isan'andro. Ahoana ny fiasany? Ilayntsika fantarina ny fiasany satria raha tsy fantatrao ny fiasany dia tsy afaka hiaro tena ianao. Dia ohatr'izao ny fiasany. Isaia 5:1-2 naran'i Jesosy. Mandehana amin'ilay lafinareo sy amin'ny zanatsipika misy afo izay narehetrareo. Araka ilay voalaza tao amin'ny bokin'ny Efesiana teo hoe zanatsipika mirehitra. Ohatrany hoe image le izy fa tena mampatonga saina be daholo zavatra tenenin'ny Baiboly. Misy afo mandoro sy mampirehitra zavatra ao anatinao any. Rehefa mitsatoka io zanatsipika alefa ny devoly io, misy zavatra tonga dia mirehitra ao anatinao. Aza dino fa loza ny afo. Satria ny afo rehefa mampirehitra dia afaka mitransformer forêt ho lasa désert. Ala midorehitra tsara mafinaritra be, misy zava-maitso miaraka amin'ny biby arovana be dia be. Tampotampoka eo rehefa tonga ny afo tonga dia izay no nataony. Tonga dia terrain vague. Dikan'izay tandremo ny afo. Tena kaikinao, tandremo ny afo hoe. Obolona 7:20. Rehefa mitsatoka le izy dia inona zavatra mitranga? Misy zavatra mirehitra. Inona no mirehitra? Hitanao ve tsy ambony etsy? Miara-mamaky isa 2:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy rehitra ny fahatezeranao noho ny ampanao ratsy, ary aza mialina ny ratsy fanahy. Rehefa mitsatoka zany le zanatsipika alefa ny devoly dia manomboka ohatrany lasa ohatrany tezitezitra ho azy zay ianao. Dia tsy hoe ho azy le izy fa efa nitsatoka tsy niary teny ianao. Taovrao raha maheno tsara tsika. Tsy tian'Andriamanitra mantsy ianao ho tezitezim-poana. Mila arovana mantsy ny segondra rehetra zay amin'ny androm-piainanao, fa efa iverin'i Jesosy tsy azontsika vazivaziana hoe sendra tezitra tamin'ny fotoana ny aviany ka dia izy koa tsy niteny meloa. Efa niteny meloa izy fa ianao mila miambina. Tena kaikinao, tandremo le mora tezitra hoe. Eto zany Baiboly dia miteny fa tsy hoe nirehatra ho azy le fahatezerana, fa ny zavatra niditra tao na tonga le fahatezerana lasa nirehatra. Inona le niditra? Nisy teny mangidy, nisy lainga, nisy fitaka. Rehefa fantatrao fa lainga le izy dia tsy tokony ho raisinao zany. Satria le lainga avy amin'ny devoly tsy ampaherenao fa hanakivy anao, fa ny marina avy amin'Andriamanitra no anangana anao, ampatanjaka anao sy ampahery anao. Isaia 5:7 naran'i Jesosy. Fa ny faharatsiana dia mandoro tahaka ny afo. Lasa ohatrany misy faharatsim-panahy efa resy mivoaka ho azy tampoka tsy avy ay zany indray. Rehefa io foa mitsatoka ka navelantsika hitsatoka le zanatsipika avy amin'ny fahavalo. Anankiroa zany ny eto aloha. Fahatezerana dia faharatsiana. Le faharatsiana io faharatsi-toetra, faharatsim-panahy. Ny fomba tongavana eo aminao zany dia toy ny teny mangidy anakivy aminao ara-pahafatesana. Ohatrany hoe misy projet ohatra tonga dia henonao zany mihitsy hoe tsisy vision tsony ao anatinao momba le projet. Tonga dia maty le vision. Dia ao aorianan'izay misenerva ampitoerana amin'izay ianao
dia manomboka tezitra dia manomboka méchant rery eo amin'izay. Azontsika amin'izay ve le zavatra le fiditra le izy aloha resantsika tsara mifiditra le izy mba hahafahanao misafidy tsy hampiditra azy tsony. Amin'izay fotoan'izay to dia renao mihitsy hoe ary maninona ny ohatry ny tezitezitra sao dia mba nisy zanatsipika nitsatoka tany amin'ny toerana tsy nieritreretiko indray ariny. Satria ny baiboly dia milaza fa ao amin'ny mangingina le izy mitsatoka, zany hoe amin'ilay fotoana tsy ampozy zao zany le izy no miditra. Ianao zany tsy manana droit hiteny hoe tsy nino kely aho tamin'ny 12 ka hatramin'ny 1 dia maninona koa tamin'iny niditra le izy. Ka le fahavalony hoe miandry mihitsy hoe amin'ny firenao tsy mino hoe manontany ianao izy amin'ny firenao mino. Dia mamaly ianao amin'ny valy ka hatramin'ny valy sasany eo dia tsy manao hatramin'ny valy sasany tsy manao ninina. Fa vao tonga dia amin'ny valy sasany ka hoe tsy mino tsony ianao, tsy mino dia manafika amin'izay dia ampidirina daholo izay tiany ampidirina dia sady tezitra ianao lasa ratsy fanampitoerana eo. Afaka toiziko a? Inona no ambara amin'ny baiboly ary fa azo atao manoloana andreo. Atao tsika teka mafy tsara ho an'ny tompo fa Andriamanitra dia manao lalana ary manana drafitra tsara ho ahy sy ho anao. Matola izy resahana mila fantarinao ny fomba fiasan'ny fahavalo mba hahafahanao mitoky amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra. Amin'izay ianao tsy fandriany devoly. Rehefa mahaenao ohatry ny hoe renao mihitsy tsika to dia renao zany ianao zany ao an-trano ianao rery dia renao hoe ohatra me mangidiny ao anatinao. Efa izay le izy izay. Dia mila mireagir ianao, mila mivavaka, miantso an'Andriamanitra, mangataka ny fanampian'Andriamanitra dia mitandrina amin'ny manaraka mba tsy ho tafiditra intsony izay mety ho endriky ny fangidiana avy any ivelany nekenao hiditra satria tsy miambina ianao. Tenenino akaikinao tsy maintsy miambina ianao. Ozy izy ny salamo faraiky amin'ny 115. Salamo faraiky amin'ny 115, Psaume 91 verset 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zanatsipika manidina noho ny andro. Wow! Io tsara ny zavatra tenenin'ny salamo tsy amin'ny alina le izy mitsatoka fa mandritra ny journée. Fa inona ny amin'ny alina mampiditra tahotra aloha ny devoly dia ianao mety tsy mahatsapa tena intsony efa matahotra ne ianao io dia vao miaffronter journée ana tahotra ianao dia lasa terrain favorable ho an'ilay zanatsipika. Averiko. Ozy izy ny Psaume 91 verset 5. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao dia ny zanatsipika manidina noho ny andro. Mifampitohy ny fomba fiasan'ny tahotra sy le zanatsipika. Amin'ny alina raha vao tsy ampivavaka teneniny akaikinao tandremo le tonga dia matory. Hitanareo izay mahatonga le anisan'ny combat ny resaka vavaka eo amin'ilay andeha tory mihitsy. Eo mihitsy ny tsotsory ny vavaka fa reraika daholo am-pianakavy. Dia ianao amin'ny tady ana tsotsotra iny miandro fotsiny miaraka amin'ny tahotra ny devoly aza mivavaka ampidiraka tahotra. Dia vao tsy ampivavaka ianao dia ampidiry ny tahotra amin'ny alina. Popiny tahotra. Fo maraina amin'izay ianao feno tahotra. Ianao mieritreritra hoe mety tsara fa efa misy tahotra nahazo toerana avy amin'ny tsy fampimbavaka tamin'ny alina. Dia miainga any amin'izay le zanatsipika dia ianao mieritreritra hoe any zany elanao aranofo le izy nefa arakaraka ny elanao aranofo manaraka anao le izy dia mitsatoka amin'ilay atahoranao. Androany tsy maintsy manapa-kevitra ianao mametraka an'izay mampatahotra anao eo anatrehan'Andriamanitra ahatonga anao tsy atahotra intsony. Teny kaikinao aza matahotra intsony Ozy izy ny salamo faraiky ambin'ny folo ny 12 aminaran'i Jesosy. Fa indro ny ratsy fanahy manenjana ny tsipikany, efa nanamboatra ny zanatsipikany eo amin'ny kofehy izy, nikendry tao amin'ny maizina hitifitra amin'ny mahitsy fo. Ao amin'ny maizina, oviana moa maizina amin'ny alina. Amin'ny alina zany izy manenjana le izy, dia vao maneniny akoho, dia mitifitra izy. Ianao ne vao maneniny akoho, inona le zany tokony atao Zay le hoe vao mifo dia maninona? Miresaha amin'Andriamanitra aloha. Salamo faraiky amin'ny 114 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho apinga kely sy apinga lehibe ny fahamarinany. Anisany
zavatra nomen'Andriamanitra anao a dia ny teniny, ary ny teniny a dia fahamarinany. Inona no nitenenin' Jesosy? O Jesosy, Luka 4:20-30. Anaran'i Jesosy. Ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo kororona toy ny vary. Nefa za hangataka ao anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia hampaherezo ireo rahalanao. Jesosy milaza eto, ary nampianatra izy, fa ny zavatra ataony rehefa manafika ny devoly dia mivavaka izy mba tsy ho levona ny finoana. Io le hitantsika rehefa avy eo hoe mba tsy ho levona le fiarovana nomenanao. Tsy asiany resaka mihitsy le zanatsipika hoe mivavaka tsika mba hivilana ny zanatsipika. Tsy ny zanatsipika no avilana, fa ny finoanao no ajoro. Eto Jesosy miteny, mahita ozy izy fa tonga avy any Satana hikororokanao toy ny vary. Inona moa no mitranga rehefa kororona sozongozonina ny vary? Inona ny mintsana? Inona? Ka vary ny mintsana. Fa ny vary rehefa tsipitsipi indray dia maninona? Dia ny akoho fa milasa. Rehefa ozongozoninao le céréales zany, blé na riz, dia ny fruit ny mintsana. Fantatrao zany ny zavatra ciblé ny devoly rehefa manozongozona anao izy mba ho very ny fruit. Dia zay mahatonga le hoe ny zavatra ataonareo mihitsy mampakizitina. Very le fahalemem-panahy avy amin'le fanozongozonana satria tsy niambina ianao. Manomboka androany hariva mahita olona miambina ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny isan'andro. Dia ozy Jesosy, mahita ozy izy fa iny tonga ny devoly anozongozona anao mba tsy ho vitanao ny mamoaka an'le toetra ilaiko. Ary ao tsara, Jesosy tsy niteny hoe ijoro anakana an'le devoly, sanatria raha ozongozonina ianao. Saloha jereko tsara. Fa ozy izy, ny zavatra angatahako tsy le zavatra ataon'ny devoly no ovaina, fa ianao no renforcena. Ianao no atanjahana. Rehefa mafy tsara le blé na le vary na ozongozonina ary dia tsisy mihitsy an'izany. Ary mahita fa zay rehetra zanak'Andriamanitra tonga manatrika eto tsisy toetran'Andriamanitra intsan'izany intsony eo, fa ninina mitranga azy dona dia misy toetran'Andriamanitra azo avoaka ara-potoana foana avy ao anatsika tsiraray avy io satria tsy avelantsika ahomby ny fanozongozonana ataon'ny Satana eo amin'ny fiainantsika. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Le izy anefa ozy Jesosy tsy hoe tsy miozongozona ho azy ianao, fa ny finoanao no miaro ny fijoroanao. Taditsika fa le finoana fiarovana. Raha tianao arovana ny momba anao dia mila mino ianao. Matoa zany tsy mino ianao dia mibanaka tsisy fiarovana zany ny momba anao ray manontolo. Tsisy fiarovana. Dia tsy dia tsara zay. Satria rehefa tsisy fiarovana izy dia mety hisy olona haka, na hisy olona angalatra, na hisy olona ikitika, na hisy olona anova. Ozy Jesosy, za angataka ho anao. Tsy mampanina zay manjo anao, fa ny fifantohako any aminao. Ny fifantohan'ny Andriamanitra tsy any amin'ilay manjo anao etonao eto androany, fifantohan'i Jesosy any aminao, satria ianao no tiany ary tsisy raharaha iny zay manjo anao. Zay koa no mahatonga anao tsy tokony hifantoka any amin'ilay manjo anao, fa mba any amiko fifantohanao. Averenao any amin'i Jesosy ny fifantohanao manomboka amin'ity takarivo ity, aorenao aminy, scotcheo aminy, asio lakolera aldita miraikitra any, asio ataovy misy cure-dent masonao tsy miala any aminy dia any foana. Tsy atsatoka fa le asokatra eto. Misy olona tsy nijery dessin animé dia tsy mahafantatra an'izay. Nareo ka tsy mijery dessin animé? Ny zavatra ataon'ny devoly dia mandefa zanatsipika izy hialoavany tahotra. Zay ne mahatonga ny Goliaty manana fitaovam-piadiana be dehibe izy, fa iny aloha no nalefa meloa tahotra aloha. Olona efa resin'ny tahotra avy eo ny resen'ny fitaovana. Aza matahotra ozy izy ny tompo. Fa zay atahoranao tsy atahorany, ary zay atahoranao azo ny karakaraina, ary zay atahoranao tsy mihoatra noho ny heriny.
fa raha misy ny ambony indrindra Jesosy. Io zavatra tahoranao io tsy ambony indrindra io, tsy ambony akory io, tsy ambany akory io, ambany noho ny ambany io, tsy maka izy io. Tafavoaka ianao amin'ity takarivo ity. Mety io zavatra ataonao io amin'ny anaran'i Jesosy. Mandresy velona be indray ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny zavatra ataony devoly dia mandefa zana-tsipika elohavan'ny tahotra, manozongozona ny olona toy ny vary mba hitsana ny voambary, mba hitsana ny toetra. Vao maraina ianao tapa-kevitra hoe za androany tsara fanahy, mozongozony ny devoly hatramin'ny 12 atoandro, tonga amin'izay ny amin'ray tsy tsara fanahy tsony. Tratra ianao zany zay. Fa manomboka androany avereny hoe tsy tratra an'izany tsony aho hoe. Efa tenenina vela izy, zay efa tenenina vela izy hoeko. Efa zany tenenina zany le izy hoe tsy tratra tsony aho hoe. Ao ahoana zany no hiarovanao an'le toetra? Mila asianao finoana le toetra. Rehefa antsika resaka an'izay. Manome hevitra negativa be dia be manan-kiva ny devoly hanozongozona anao ho very toetra. Raha sotro ny tsy hitanao zany tsony hoe sy ohatra mitovy ihany koa na tsara fanahy raha tsy fanahy. Efa manomboka marary ianao zay mahatonga tonga lasa ohatr'izay sainao. Ohatra mitovy ihany na niditra korala na tsy niditra. Ohatra mitovy ihany le miditra le tonga amin'ny 4 sy le tonga amin'ny 9 latsaka. Manomboka efa marary ianao. Androany hariva sotranina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria tsy mitovy mihitsy zany. Manomboka efa ampidiriny devoly tsikelikely amin'izay le fanozongozonana anao. Lainga nefa le izy. Efa zay le anarantsika teo le zana-tsipika le lainga fitaka le izy. Tsy avy amin'Andriamanitra le izy. Toy izy Jesosy, zay hivavaka ho anao. Intercession. Mila mifampivavaka isika fa zay no isan'ny antidote sy vahaolana azo atao manoloana an'izany. Ary le sujet de prière tsy toetra fa finoana mba tsy ho levina. Avy eo afaka mangataka an'le toetra ianao satria rehefa miseho le toetra amin'ny fiainan'le olona dia assuré fa voaro le izy efa mino le olona. Efesaina 4:9-10 zao nambaran'ny epistily dia mivakitsika hatramin'ny voalohany anaran'i Jesosy. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamonina zana-tsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy. Ny finoana dia karazana bouclier amin'ny teny frantsay, shield izy amin'ny teny anglisy. Zavatra anankiray apetraka eo amin'ny tanana dia hiarovanao tena. Dia mampimebe zany raha mitondra pinga ianao dia hoay mitsatoka le zana-tsipika. Fa nanino lary? Tsy namonjy zoma hariva ianao zany. Satria iny le tonga mitady hitsatoka iny mihitsy no ampiasanao finoana mba tsy hitsatoka aminao fa ho tatazan'ilay finoana. Zay ndray mahatonga ny hoe lasa ankasitrahan'Andriamanitra ny olona mandeha ampinoana. Paul dia nahazo révélation fa Andriamanitra hono manome finoana ho fitaovam-piarovana ho an'ny zanany mba ho afaka hiaro tena ny zanany ary mba ho azo ny zanany arovana zay rehetra tokony arovana eo amin'ny fiainam-panahiny. Tsy dia tsara zay ianao miteny fotsiny hoe za nahazo faminaniana, arovo le faminaniana. Za nahazo teny fikasana, arovo le teny fikasana. Fa misy mitady aka le izy dia ohatrany tsy manana ndray ianao, arovo le izy. Hozy Jesosy mivavaka ho amin'ny finoany Petera. Fa raha vao tsy manana finoany Petera dia tsy afaka miaro tena izy. Dia le fahafahan'i Petera miaro tena nentin' Jesosy amin'ny mambavaka mba tsy ho tratra le zana-tsipika intsony Petera ao aorianan'le vavaka. Tena kaikinao mila fiarovana ianao. Finoana hoe no hiaro anao. Aza velandeha zao ny fiainanao. Zay mahatonga Jesosy 8e jour résurrection tonga izy niresaka tamin'ny Tomasy. Aza isan'izay tsy mino moa mino moa ianao miaro anao amin'ireo karazana fanakiviana ataon'ny devoly izay atao hoe zana-tsipika ny finoana. Satria ny devoly dia ampifantoka anao amin'ny zava-misy. Andriamanitra ny teny hoe tianao ataoko eo aminao, dia ny devoly ny teny hoe jereo ary misy eo amin'ny fiainanao. Ohatra, Andriamanitra ny teny hoe anome anao anjara vady dia ny devoly ny teny hoe jereo va na impery tsisy mandefa ianao. Zay le hoe zava-misy.
mampiasa zava-misy izy, mampiasa hitamaso, mampiasa fotoana, tonga dia lasa voisanao mihitsy hoe firy-taona moa za, dia ampitodiana ianao, tonga dia ampitahatena amin'ny fiainan'ny hafa, ikozinina zao efa zavikely. Nefa samihafa le fotoana, samihafa amin'ny fomba hitondra an'Andriamanitra, fa ny sura misy anjara avy amin'Andriamanitra, na tokantrano io, na asa io, na promotion, ninina misy io, fa kalma fotsiny ianao. Mila miaro ianao, mila miaro teny ianao miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra, satria le finoana avy amin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra le finoana mba ho ampiasainao, hiarovanao ny fiainam-panahinao. Manelingelina ny fomba fijereny ilay zana-tsipika e. Enao zavatra olona courage be, fifaliana be, ny afantarana anao tampotampoka eo, tonga dia olona tsy fantatra mihitsy ary tsisy miaraba rehefa miditra etsy, satria niova ny tarehanao. Tsy ampozin'ny olona satria ny zavatra nesorony devoly dia ny zavatra natsatony tao. Dia lasa tonga dia fahakiviana ny solon'ilay fanantenana efa tao anatinao hatramin'ny fotoana nandraisanao an'i Jesosy. Tena kaikinao tandremo izany hoe. Mampiditra tahotra ny devody, lasa matahotra ianao, sanatiavan'izany tsy hanambady aho, sanatiavan'izany tsy teraka, tafiditra tao le amin'izay. Anao ihany izy ity dia tena tsy ho azy zany viza. Famao daholo, tanao lasa manontany tena amin'ny zavatra tsy tokony anontaniana teny ianao, fa ny zavatra tokony ataonao lasa aiza ny fifaliako, fa maninona ny tsy miadanam-po, ary maninona ny tsy mitsikitsony any ny tokony andinianao tena, fa tsy le zava-misy angatanao ohatry ny tsy tonga amin'le fotoananao. Lasa misy fahakiviana tafiditra, fahaverezan-kevitra, tsy hitako intsony izay atao, araka le voalazako teo hoe manana finiavana hivavaka ianao, fa rehefa tonga eo tsy hitana intsony ny entina mivavaka. Iza ary tokony entiko mivavaka, Israel sa Palestina? Ny alotro ny tiako aloha Israel, satria Israel voafidin'Andriamanitra e. Nefa rehefa mandinika izay tenenin' Jesosy, toa Jesosy azadino no fangatana ho an'ny olona rehetra. Ka retsany tsy olona e. Tena kaikanao olona ka olona reny ka. Tena izy olona tsara reny ka hoe. Mila mivavaka ao ry zareo hoe. Raha eto zany ianao mivavaka ho an'i Israel fotsiny, marary ianao. Andriamanitra, tsarovy Israel firenena novidianao, taranaky ny poiran'i Davida, zanak'i Abraham, Isaka sy Jakoba. Dia Palestina loatra ny tsy miainga mihitsy Jesosy ohatrany. Teo zany tompo marary ianao. Tsy Palestina ny mila fanasitranana fa ianao. Raha misy olona ohatrany tsy mety entinao amam-bavaka izay, raso aloha. Rehefa ilay andeha hivavaka iny dia ohatrany renao mihitsy hoe sautianao le olona. Vetivety iza hoe no efa mba tratran'izay, zany ohatra dia mampatratra an'izany anatin'ilay mivavaka zany dia fanamasa efa mamelista hoe ianona dia ianona dia ianona dia ianona dia tonga ozy hoe sy izy rehetra. Marary tsika ny dikan'izay. Matoa tsika tsy tafaky tondram-bavaka olona anankiray na andian'olona dia satria mety misy zavatra ao izay tafiditra le izy. Izay le resaka teo, tafiditra le zana-tsipika dia efa mirehatra le izy, mirehatra le fahatezerana, mirehatra le faharatsiana. Dia izay mahatonga pasteur Taoflina mpianatra hoe raha vitanao izy ny tondram-bavaka olona anankiray dia izay miporofo fa manomboka misy fitiavana an'Andriamanitra ao anatinao. Ny amantarina zany fa délivrer amin'izay lafiny anankiray izay ianao dia tsy olonao mihitsy mivavaka ho an'ny ana, ho an'ny eritreretinao, ho an'le tsy tianao entina vitanao. Manomboka efa misurmonter anao zany le problème fa zana-tsipika iny. Aza maivanina fa rehefa tonga ny amin'ny raha lanitra ny tompo tsy hoe miakary ianao na dia nalahelo tamin'iny ary. Fa tokony olona tsisy alahelo miakatra. Teneno kaikinao olona tsisy alahelo miakatra hoe. Dikan'izany misy zavatra mampalahelo anie. Misy. Fa Andriamanitra tsy te hahitanao irefarefa etỳ amin'ny nofo sy eto ambony tany, atonga anao ho taitra miaraka amin'ny zava-misy zavatra mitranga, fa tian'Andriamanitra no hahita ny zavatra hitany. Atonga anao afaka handefitra sy hanapaharetana.
raha hivavaka ho amin'ny toetra tsika dia miseho le toetra fa tsisy fiarovana le toetra. Iseho le izy fa tsy haritra satria tsy voaro, mila finoana. Ary le finoana tsy arovana fa le finoana mila ajoro satria le finoana mihitsy no fiarovana. Mila ajoro ny finoanao mba hahafahan'le finoanao mijoro miaro momba anao ray amanontolo. Avy ireny zay ny finoako mila ajoro hoe mba hahafahan'ny finoako hoe ampiasain'Andriamanitra ho fiarovana momba aho hoe. Jesosy ny teny fa io finoana io mety levina dia mila vavaka fiazonana, mila mazoto mivavaka ianao mety ho amin'ny finoanao. Fa nafinaritra teto ny intercession nataon'i Jesosy tsy ho anazy fa ho an'i Petera, ho an'ny hafa. Tsy hoe arovo ny finoanao fa mino, azono ny safidinao ino hatramin'ny farany. Tena kaikinao tehirizo ny finoanao ino hatramin'ny farany hoe. Dia ampiasao ny finoanao ho fiarovana hoe. Ianao zany raha vao manomboka renao ohatra manomboka misy zavatra tsy dia inonao, misy zavatra efa mibanaka izay zany eo fiainam-panahinao, misy zavatra tsy voaro. Toy ny hoe tanàna mahafinaritra be tsisy tamboho, na ihany koa hoe kofra be misy vavady misokatra, misy zavatra sarobidy ao fa tsy voaro. Ny finoana voazona dia tsy levina, ary io finoana io dia ampiasaina ho fiarovana. Hozy izy ny tompo amin'ny Genesis 3:1 anaran'i Jesosy, aza matahotra ry Abrahama, za no hampinga anao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Eto Andriamanitra manambara ny tenany fa izy no hampinga ho an'i Abrahama. Davida ihany koa dia miteny izany amin'ny Salamy 22:2, anisany Davida mpiteny an'io mihitsy anatin'ny Salamy izay soratany, ianao Jehovah no ara-ambadika sy batery fiarovana ho aho ary mpamonjy aho. Apingako, tandroka famonjena. Andriamanitra zany dia apinga ho antsika, miaro antsika. Alleluia. Ahoana ny endrik'isehon'le finoana satria fatatsika amin'izay zany hoe inona aloha ilay zanatsipika? Ohatry ny ahoana ny fidiny sy ny fiasany. Finoana nomen'Andriamanitra ahafahana miaro tena, fa ahoana ary le finoana? Ny mpino ve dia izay olona miditra ao amina trano anankiray atao hoe trano finoana? Tsy izay no atao mpino, fa izay olona niditra atao amin'ny trano finoana fotsiny, ary mivoaka avao izy dia mety ohatran'ny nidirany ny voany. Ny olona mino misy karazany be dia be ny fomba azo amaritana ny finoana, fa anankiroa no resantsika amin'ity takarivo ity. Ny olona mino mino izay lazain'Andriamanitra, miteny izay lazain'Andriamanitra, misaintsaina izay lazain'Andriamanitra, mahita sary mazava mialoha ao anaty vavaka-pinoana izay ataony, miaina n'le zavatra angatahany mialohany ny atongavan'ilay izy anaty finoana daholo izay. Fa androantsika zavatra anankiroa ny resana satria voafetra ny fotoana. Avy ireny hoe mino aho satria ny teny Andriamanitra. Romana 10:7 dia manambara fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Izay tenenin'Andriamanitra dia marina tokony hinoana. Dia izay mahatonga ny hoe finonom-pona indray izay lazain'ny olona, izay ilay atao hoe croyance. Ny olona zao dia miteny fa misy rapeto, croyance izay. Fa ny Baiboly ny teny fa nisy Davida, finoana izay. Taotrora maheno tsara tsika hoe izay tenenin'Andriamanitra dia tokony ekenao fa marina. Raha izay ny fahatsapana atao ny fonao dia mino ianao zany. Tena kaikinao mino izay lazain'Andriamanitra hoe. Korintiana 2:12 naran'i Jesosy, ary raha tsy natsangany Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Jesosy ny teny meloa fa ho atolotro ho faty ary hitsangana. Niseho ve le ny teneniny? Niseho.
afaka mitoky amin'izay nytenenin' Jesosy rehetra zany ianao satria raha natombony tamin'le nahafatesany sy ny fitsanganany ny zavatra nambarany ka nitranga ninninona ny teneniny androany any koa dia natao hitranga le izy satria zay teneniny no marina. Raha nyteny Andriamanitra fa amin'ity taona 2023 ty amangy anao ny fanotronany nafaran'izay tsy takatry ny sainao mihitsy hoe amin'ny fomba ahoana ekeo marina zany fa mbola mois d'octobre tsika hiasa Andriamanitra tsy maheno tehaka mba ataovy tehaky ny olona mino. Ka le izy ne pastera zao nolazainy vaovao hoe tsy zay lazainy vaovao ny teny antsika efa zay lazain'Andriamanitra. Zao ny tenen'le olona fantatro zay ary ny zavatra ny teneniny tena varaontsana mihitsy ka ianao koa mihaino azoko. Mihaino an'Andriamanitra. Fa raha maheno an'Andriamanitra ianao maivamaivana. Pastera hiakatra ny eo ny vidim-bary e ho ampiakarin' Jesosy koa no famatsinanao tsy maheno tehaka ao an'Andriamanitra. Andriamanitra ve tsy mahafantatra hoe tsy ampitsony le izy mba jereo ahy tsy mahay micalcule ve izy hoe tsy ampitsony le nomeny anao enao be coco be calcule re ny tafinao avy amin'ny tompony io tena kekinao ny Andriamanitra ao hoe mamaty zay ampy isamaraina hoe tadio fa rehefa tao anatin'ny besoin zanak'isa rehetra tany amin'ny désert tsy hoe tany amin'ny centre commercial fa tany amin'ny désert dia nomen'Andriamanitra mana isamaraina. Dia Andriamanitra tsy nany médecine averiko foana zany misy misaina zay indray le izy naverin'ny pastera averiko foana mihitsy. Andriamanitra tsy many médecine mihitsy hoe retsy mirety reo amin'ny sakafo be loatra reo. Andriamanitra tsy manao an'izany izy alaivo zay lany tandrimy fotsiny sao dia manary ny condition ny tompo zany afaka manampy ianao fa tsy manary sakafo dia tsy maninona koa na tsy mahalany ary ianao fa loary zay laninao dia mahavarina fa misy ambiny tsy lany dia le ambiny avy eo levon'ny masoandro rehefa mandroso ny andro. Zany hoe ny ao amin'Andriamanitra zany dia ampilavitra noho ny besoin ny olona rehetra eto ambony tany. Mba minoany zany dia atreo vaovao isamaraina miaraka amin'ny fifaliana ny isan'andronao sy ny herinandronao. Raha zay ny réaction anao dia mino ianao zany. Kotrany tsy misy asa ny hony amin'izao hoe Andriamanitra ny teny fa miasa foana hono izy. Ary Andriamanitra manana lalana ary drafitra tsara ho anao satria zanany ianao. Mety tsisy asa tokoa amin'izao fa ianao rery no mahazo asa. Ianao rery. Tonga avy any le olona avy any an-dafy dia zao ianao rery anaovako an'io azy io. Dia ianao kako hoe tena zary ianao rery. Rehefa tsy ataonao io dia mody Andriamanitra rehefa pahita fitianao ka tena dia any aminao dia tena ianao ary tsy eken'Andriamanitra raha vao tsy ianao ne manao le izy. Zao tsika miteny zao misy miracle afaka ataon'Andriamanitra amin'ny fiainao zao mbola tsy mirava. So dia miandriandry ianao any fa any vao miandrandra be. Tsy apozinao koa ianao eto mivavaka any an-tranonao ny zavatra efa ataon'Andriamanitra any ampiasana efa mikatona fa efa miasa ny anjely any mikarakara dossier mitsenanao amin'ny latsinainy. Misy zavatra tsy eritrereto fa Andriamanitra efa miasa fataro zany dia mino. Amen. Ny teny Jesosy ho atolotra ho izy ho faty dia hitsangana nitranga zany mino ianao zay nolazain'i Jesosy. Faharoa ny olona mino dia mamerina miteny ny zavatra inony. Avy ireny hoe mila miteny hoe sady manaiky ny miteny hoe maro amin'ny olona ny hoe za mino fa aza terena hiteny fa androany manery ianao tsy maintsy miteny ianao. Tsy ampy raha vao maraina dia mila miteny. Baiboly dia miteny amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra telo ambin'ny folo 2 Corinthiens 4:13 satria manana an'izany fanahy finoana izany indrindra zahay araka amin'ny voasoratra hoe nino dia niteny za koa za mino dia miteny. Pastera oviana zany tokony hiteny zay tianao. Le vavanao ne tsy anahy anao io ka
teneno vao maraina bonne nouvelle atao le androany vao maneno io telefône io bonne nouvelle vao misone vavahady bonne nouvelle tsy tianao ve zany mahafinaritra ndre zany sa tianao isy mauvaise nouvelle Jesosy rehefa tonga nitondra vaovao mahafaliko teneno zay nitenen'Andriamanitra ozy izy ny tompo amin'ny numéri 14:28 aminaran'i Jesosy raha velona koa ho Andriamanitra Jehovah Andriamanitra dia arak'izay nilazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo raha eo zany ianao no miteny hoe ohatra nisy zavatra hitrango omaly finoana enjana be zany dia tena vitan'Andriamanitra maneho anao zavatra efa vita omaly aterineo aminao androany tena kikinao aza vela angina ny vavanao rehefa avy nandrehan'Andriamanitra ianao hoe dia teneno le izy hoe avy ireny tenenina le izy hoe ozy izy ry Josua Kalebo amin'ny numéri 4:19 na finaritra be zavatra teneniny tena tonga dia ohatrany hoe pastera kely zany izy mirahalahy anaran'i Jesosy raha sitraky Jehovah sika dia hitondra antsika ao amin'izany tany zany Andriamanitra ary omeny antsika ny tany tondra Dronosy tantely ohatrany hoe manako-tenenina zany izy ndraindratsika ohatrany manontany tena hoe sambatra izy mirahalahy manako-tenenina fa zany hoe pastera efa mifo mareraka ohatrany tsy izay zay ho tenenina ohatrany tonga eo dia ohatrany hoe amen dia lasa ianao avy mangata amin'Andriamanitra fa miandry ny fisehoan'ny finoana ao Andriamanitra avy amin'izay ny teneniny averinao tana mijery baiboly dia jereo tsy amelanao irery tsy amelanareo kambody tsofokorano anaran'i Jesosy androany tsy atsapa rery zany tsy atsapa teny ho kambody zany tsy kambody tsy rery zany tsy mandeha rery ohatry zany ingely izy eny mety koa raha hoe tsy kambody tsy maninona zay ataonao zany fa ny anangambany ohatr'izay alleloia fa tsara io zany mba dinamika tsy makaizy zany io dia misy feo miteny tsy makaizako ny hainao rery ny ao an-trano tsy rery zany hitanao mireagiry ianao fa tsy rery manana eninao mihitsy tsy miainga le izy ataovy miainga io amen aza ve ilisy zavatra nakivy ianao zany niteny zavatra ny Andriamanitra fa manino Josua Kaleba niteny hoe Andriamanitra hitondra atsika Andriamanitra hanome atsika hitako le izy Exode 3:17 naran'i Jesosy ary io Andriamanitra za hitondra anareo Exode 6:8 omeko anareo le tany aika le nitenenin'Andriamanitra ihany no miperroquet zareo le verbe perroquet amin'ny teny anglisy to perroquet le niteneniny ihany naverina tsy mila ampinao tsy mila analanao fa le niteneniny ihany ny averina ozy Andriamanitra hoe hitondra dia avereny fotsiny hitondra izy mba asiana contrat tanko hoe hitondra izy amen mijery paster jivo ka tandremo sy mivilina tonga dia miantso izy rehefa avy dia niteny izy omeko le tany foka avy Josoa omeny io ny zavatra niteneniny taminao zay mampabe kibo anao ny anahafa mampabe kibo le fomba fiteny hoe zay mitelikafatra bekibo aza telo io fa avoay inona niteneniny avereny nitenjereo ty baiboly aza malahelo ny fonareo tsy malahelo dia mibitsika le devoly miaraka amin'le zanatsipika ianao ary ohatran'izao ko inona ny tsy alelovana dia ozy ianao Andriamanitra niteny fa tsy malahelo ny aka izy tompon'ny sentiment sy tompon'ny fiainako sy tompon'ny hoaviko niteny fa tsy malahelo ary eto mijoro fa androany tsy tomany
tsy manino akonfeseo avy reny le niteneniny ozy izy josoa hitondra atsika izy omeny io aika efa nitenenin'Andriamanitra naveriny fotsiny tsy sarotra zany ny sarotra le anao nanadinon'le izy fa manana izy ny adinonao mila regleny zay ivereny le efa niteneniny naveriny izy mirahalahy fotsiny ozy Andriamanitra fa nahafany eo am'ireo mahafinaritra ary zalahy reo zay teneniko de averiny raso ny andramatsika de miteny Josy Kaleba tsy fataro ina no tenenina fa mamerina fotsiny izy zay asain'Andriamanitra ho tenenina jereva baiboly Exode 14:14 Jehova iady ho anareo ianareo koa sangina Andriamanitra miady ho zaza mangina miady ho Andriamanitra miady ho Andriamanitra io zavatra mitranga io ndao hitatsika eo fa Andriamanitra ne miady ho ataovy any fa tsika misy taona Andriamanitra miady ho oreto averenao mpinoana fa efa niteny izy mariny niteneniny iny tsy mila ampinao ranomaso mpanahina mila asiana ranomaso mpibebana raha ilaina fa tsy fanahina ndana mijery baiboly zay niteneniny ve nidify antanio Abrahama kijory Abrahama niteny tamiko izy ame zanaka ohatry ny ela fa nomeny ty mety itenena hoe fa firy taona nareo ny andry de zao mety ho valy teny omeny Abrahama hoe aza mijery taona fa Andriamanitra jerena fa rehefa niteny izy na menopause ianao na papapause omeny io ara maty ny kibo omeny io ara efa antitra be izy mivady omeny io ara momba omeny io ara omeny io tenena farany eo fa mbola omeny ihany io de jereo ane nangataka Abrahama avereny hoe nahazo nangataka Isaka nangataka Jakoba nangataka ianao raha zay de mino ianao tonga de mizavatra voaro be deaibe ao anatin'ny fijoroanao mino zay nylazainy ary mamerina n'zay niteneniny zay fotsiny lele androany avereny mino zay nylazainy hoe mamerina n'zay niteneniny avereny mino zay nylazainy mamerina n'zay niteneniny Jesosy rehefa miteny de amaivanina zay verinao fa sarotra ianao mietrehitra hoe avec Dieu tout est possible apiany Jesosy tout est facile ianao zany mizaina hoe ny tena moka ny fiainako ty paster eto mbavaka lalanao t zao voakato poka vato tsofoka ozy Andriamanitra itsiko ny resaka fa mialety tonga de ry lavitra be zany eritreretinao zany mety ny sainy Josefa fampahitana fitiavy ato am-ponja mahazo LP liberté provisoire de aveo mahazo MOP main d'œuvre pénale de aveo vitany peine de lasa homme libre de milahatra eny amin'ny consulat de mangataka nationalité sy naturalisation mba azo nationalité égyptienne rehefa vita zay de mba miasa ao amin'ny présidence na ny ministère mba manao politika kely aloha alefa tsy kelikely nareo ko to de miazakaza alefa tsy kelikely izy ataontsika hoe 40 ans na 30 ans eo mivoaka amin'ny fonja mba any amin'ny 60 ans mba efa PM toy zany Andriamanitra hoe amboary ny toetra fa 30 ans tonga de miakatra torona amboary fotsiny toetra tsy hoe amboary ny seza fa amboary ny toetra misy olona eto isafidy anamboatra toetra mahita ary olona io tsy hoe la any amin'ny avy no ahitantsika azy tsy mahendehaka ho an'Andriamanitra aza dino fa eo mason'Andriamanitra marina fahasainy mitenitsika fa tandremo sao de tsy mandresy lahatra anao zavatra teneninao fa zay ao am-ponao no miteny lavitra no zay teneninao ary tonga avany zao le pasteur miteny hoe avereny hoe salama izy any mbola manaintainako de dikan'izay ny fandresen-dahatra mihitsy zany no mila atodika any amin'i Jesosy fa Jesosy amin'ny fotoana itenenana efa zay na mbola tsy heninao azy mandainga amin'ny vatanao mandainga amin'ny vatanao anankiray any tsy mandainga
Jesosy avy any Nazareta. Ka rehefa niteny izy dia kapoka nanasitrananareo. Mbola vao hokapoana ve izy? Tsia, efa vita le izy. Dikan'izay efa vita zany le fanasitrana fa tonga avatsaina averina amin'izay le izy. Tompo, dia kapoka taminao manasitrana. Tononoko aminaran'i Jesosy fa sitrana salama. Tsisy fahafatesana ataoko. Fiainana no atao amiko fa tsy fahafatesana. Matanjaka mifatandroako mody indray toy ny any voro mahery. Endre zany fahasalamako. Amen. Arovy ny fiainam-panahinao. Rehefa mivavaka dia asio finoana le vavaka. Fa Andriamanitra ny teny fa hiaino. Fa ny problema le vavaka ny tsy tafiainga. Satria mety vao miainga le vavaka dia misy manao an'izao tsy narovana le izy. Dika ahoana ary zany ohatrany ahoana pasitesy ny ambarana antsika azy dia ahoana ary le hoe mivavaka sady mino mba inoy le zavatra angatahanao e. Fa tsy hoe Andriamanitra ty zavatra angatahako ty tsy haiko aloha raha ho ataonao fa alefaka ihany ny fangatahana efa tsy mino ianao zay. To dia betrao tompo fantatro fa hainao atao ty fotoana mamety avy aminao. Tsy izany manery ianao ary tsy misy afaka manery ianao fa ny atao anatin'ny foko mety. Raha omenao io alohan'ny fanjavonana valy fa raha manjavo ntsika na mbola tsy mivaly ary io any an-danitra io mba ataovy. Dia le resaka vady no tsy ataony any an-danitra fa tsisy tsony zay ihany. Fa isaory Andriamanitra fa zatao zay hoe tena mipotra ny tompo teo sa mbola tsy nanambady akoho. Ankasitrao Andriamanitra dia isaory fa ny andrasantsika fiangonana ny fiaviany akatsika dia manomana atsika izy ao anatin'izany teny zany mba tsy handeha fotsiny ianao ho tsatotsatohan'ny fahavalony zanatsipika mitondra fangidiana lainga sy fitaka tonga anao hirehatra amin'ny fahatezerana sy hirehatra amin'ny faharatsy. Aza misaina an'izay tsy niteneniny hoe dia avereny le niteneniny hoe amen. To dia avereno tsy jamba teo aloha mahiratra zao. Baiboly misy an'izany ao. Halleluja. Tsy maty le projet amatory reseo lahatra ny ao anatiny. Iova projet indray zany efa hoe tsy maty le izy voazy. Manasanao hitsangana dia mivoninahitra ny tompo mivavaka tsika. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy manao fahofatana an'izay mankasitraka anao. Ny asaribidiny teny omenao, ny asaribidiny fanairanao, ny fitiavanao anay tsy ho voaratra ny zanatsipika mitondra fahatezerana mirehatra ny anatinay zay tsy mampety ny fiarahana aminao satria mampalahelo ny fanahinao ny fotezitra. Indraindray mampirehatra faharatsiana ny anatinay satria tsy miaro tena amin'ny finoana zay. Manadino fa zay nilazainao ny tokony finoanay ary zay niteneninao dia tokony averinay fotsiny tekstô. Tahaka ny Josua sy Kaleba na eno izy fa hitondra sy hanome ianao dia naveriny zareo fotsiny zany satria nino izy. Ary dia no hamarinao zany finoana zany dia nentinao izy ireo nandroso tany amin'ile fampanantenana zay teny fikasana. Tsaroviny tsirairay azy tonga eto androany indray. Be dia be ny zavatra mahakivy fa nomenao ny finoana ahafahana miaro tena. Mivavaka izay mba tsy hisy finoana levona eto. Raha misy finoana raraka dia ianao afaka nangana tompo. Raha misy finoana reraka dia ianao afaka patanjaka. Satria le finoana tokony miankina amin'izay niteneninao. Mila mahatsiaro izay nilazainao izay menakavy tonga eto. Miainga eo amin'izay niteneninao. Mitadidy an'izay efa niteneninao. Mitady an'izay nilazainao. Miaina arak'izay efa niteneninao. Zavatra nambarinao dia isaky ny zoma hariva eto amin'ity toerana ity anafaka ianao. Anotrony ianao. Ny tena marina zany efa vonona zany. Vonona ny mahavitoam-panafahana an'izao fivoriana izao sy mahavitoam-panotronana mba ataovy misitraka an'izany ny zanako tsiraray avy tompo. Satria vonona izay hitahirany le finoana mba hatonga ny zavatra atao rehetra ho arovana araka ny teninao hoe tany ny finoana ho ampinga mba tsy ho azo ny fahavalo andefa zanatsipika mirehatra ary ho arovana anatin'izany ny fanahinay, ny ainay sy ny vatanay. Raha misy mitady ho kivy, aoka izy handray ny teninao indray ho tonga finoana ao anatiny. Fa zay nilazainao tompo dia manangana, zay nilazainao manasitrana,
zay nylazainao mitondra fifaliana, zay nylazainao mampitodika ny ahita ny zavatra tsara lavitra any amin'ny ampitso, ary zay nylazainao dia mampatsiaro anay fa geza be nataonao teo amin'ny fiainana tany amin'ny lasanay ihany koa. Atonga anay ahery fa raha nitahy ianao tamin'izany hitahy ianao amin'ity taona ity. Raha niasa ianao tamin'izany mbola hiasa mihoatra ianao amin'izao vanim-potoana iainana izao. Aza vela isy hiala eto na ody andeha makivaky ny takariva miaraka mivesatra. Aoka ho toerana sy fotoana ametrahana ny vesatra eo aminao, andraisana fitsarana indray vaovao avy aminao. So fivoriana isitrahanay fahafelona sy fahavokisana avy amin'ny fanatrehanao. Aoka isy fanasitrahana tompo, aoka isy fanafahana eto amin'ny fahamarinan'ny teny, eto amin'ny fahamarinan'ny fanatrehanao, fa misy zavatra mitranga foana rehefa eo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tena kikinao mino zay lazain'Andriamanitra hoe dia miteny an'izay nitenenin'Andriamanitra hoe. Taontsika itiaka mafitsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety dia miverina eo tsika dia manao tsodrano. Alleluia. Nahazo finoana antiballe daholo. Alleluia. Mahazo finoana antiballe. Aiza ny antiballe efa mipetraka tsara daholo. Ny ataonao maninjana tsara le antiballe fotsiny sisa. Amen. Amen. Mandeha ny fanatazana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena zay rehetra tokanao any asan'Andriamanitra ao anatin'ireny misy ny construction, misy ny croisade, asivy valopy, dia asivy soratra tsara fotsiny dia misy ny ampahafolo-karena dia misy ny fanatitra ao anatin'izany dia tahin' Jesosy ianao mety hoe tsy afaka manao ianao fa ambara ombeny eto amin'ity toerana ity hoe atovy azo antoka fandofonao dia manome izay takian'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Amen. Amen. Vaovao antsika rapitso dia sabotsy communion, fotoana fiarahantsika mandray fanasan'ny tompo araka ny fandaminana dia eto amin'ity toerana ity ihany fa mirava aloha fotsiny tsika. Alleluia. Manomboka tsika amin'ny fito dia mirava aloha tsika. Alleluia. Ohatrany tsy mahafaly anareo aloha le izy. Ohatrany tsy faly le olona pastera tsy haiko ahoana ny atao. Averiko aloha le izy rapitso ao fito maraina eto dia mirava aloha tsika. Alleluia. Aza matahotra fa miaraka amin'ny antiballe ianao tsisy ninina tratranao zany. Amen. Miaraka amin'ny fiarovan'i Jesosy ianao dia mandehana tsara fotsiny endry tsara fotsiny dia mipetraka tsara fotsiny. Alleluia. Fotoanantsika amin'ny latsinainy sekoly ao anatin'le teny hoy izy le teny teo tadidiny tenenin' Jesosy dia mamerina miaraka amin'ny conviction dia averina miaraka amin'ny fandresen-dahatra tsara mihitsy le izy teo. Ao anatin'izany dia nasiana sekoly latsinainy talata alarobia eo amin'ny shop U Analakely na super U Analakely rihana faharoa latsinainy talata alarobia sekoly ahafahanao mandray teny. Inona moa ny averinao eo raha tsy mandray teny ianao? Tongava mandray teny. Alleluia. Tongava mandray dia tsakotsako le izy dia rehefa tsakotsakonao tanao rehefa mitsakotsako siligoma ianao dia inona ny efarany? Mandrezatra. Tsisy olona mitsako siligoma zany ka tsy mandrezatra fa tsy maintsy mamoaka rivotra satria mampidi-drivotra dia minana teny dia tsy maintsy andrezatra an'iny ianao rehefa avy eo teny natsapanao hoe zay le izy fa mivoaka, zay le izy fa mivoaka. Dia tongava latsinainy sekoly inona moa? Famana olana amin'ny fito hatramin'ny valo sasany super U Analakely. Talata koa sekoly fanasitranana amin'ny fito hatramin'ny valo sasany eo Analakely rihana faharoa ary larobia sekoly ohatran'izay ihany fitahipanasy fanambiana toetra ao amin'ny super U Analakely amin'ny fito hatramin'ny valo sasany tongava fa hotahian'Andriamanitra ianao. Amen. Efa fantatritsika ny vaovao fa ny latsinainy 30 ny volana oktobra, talata faraka amin'ny 30 ny volana oktobra ary ny larobia voalohan'ny volana novambra dia misy ny fiombona tambabe eo amin'ny fanangonam-panahy. Tambabe eo amin'ny fanangonam-panahy izay ho toto-saina ny Mahajanga erana amin'ny fiangonana rehetrarehetra ny Mahajanga izy io. Alleluia. Tonga dia miaraka tsika manatanteraka izay nitenenin' Jesosy hoe mba ho iray ihany tsika rehetra. Amen. Tonga dia raha afaka ianao tongava, raha tsy afaka ianao mivavaha. Alleluia. Na afaka ianao dia mivavaha koa aloha dia ataovy izay azo atao. Ataovy izay azo atao dia tsarovy ambavaka io fotoana io. Fa fotoana anankiray tena lehibe eto amin'ny firenena io. Amen. Misy ny zavatra tsy andaniny fa ny antsika io ny azakazahantsika. Alleluia. Vavaha dia alefaso ny hery, alefaso ny tanjaka, alefaso ny ranom-bavaka, alefaso ny rojom-bavaka, izay mbavaka rehetrarehetra atambarao daholo. Aza dinoana
dia aza tenona misoratra anarana ao amin'ny tatifara ho any zay te andeha hoany ho an'ny isa-tsampana dia misy tompona ndraikitra isa-tsampana dia ny rapitso dia efa manontanytany hoe ahoana ny fandehanana any ahoana fa olazaina any amin'ny isa-tsampana any ny vaovao ao anatin'izany dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra aza dino mitondra mbavaka ny fotoana zay any Majunga andao tsika hitsangana dia aninjitra ny tanantsika eto amin'reto box reto dia hivavaka rahay amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay misaotra Jesosy fa enao no nanome hery avory arena ndreto izay dia maka avy amin'ny nomenao atolotray zany ho fanitarana ny fanjakanao raisy Jesosy hoanitra kasitrahana eo anatrehanao fa alohan'izany dia aoka ny fonay tena hoe ho madio tafahombona aminao tsisy zavatra mampalahelo anao alohan'ny anoloranay fanatitra mba hatonga ny fanantitray ho ankasitrahana eo aminao raisy Jesosy ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiratra amin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hiteka ho an'i Jesosy Alleluia ava fontananao dia asio fisaorana asio fankasitrahana omeny tompony voninahitra misaora azy fa nanaitra ny finoantsika Andriamanitra mba ho finoana azo ampiasaina ho fiarovana hatonga andreo zanatsipika mirehitra tsy ahazo anao isaora Andriamanitra ankasitrao izy dia fantatrao zao zany fa ianao zany tsy tokony mora mampirehitra fahatezerana sy mampirehitra faharatsiana raha vao mitady ho tezitra dia tonga dia tsarovo izay nytenenin'Andriamanitra to dia miverena eo amin'izay voalaza amin'ny Baiboly falima ndraikarivo tonga dia ampiasao ilay teny ho tonga finoana hiarovanao amin'ireo karazana fanafiana ateo amin'ny fahavalo animba ny fiainam-panahinao misaotra Jesosy tianao zay tsy tianao ho raraka zay tsy tianao ho ory sy hijaly zay fa tianao zay hiaritra miaraka aminao kosa mba ahafahana miara-miombona voninahitra aminao ty takarivo ty dia entina eto anatrehanao ny fonay ny fiainam-panahinay ho fo mino anao mandraikariva mora matsiaro zay lazainao ary ampiasa vava amerina zay efa niteneninao teo amin'ny fiainanay mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen ray sotsotra zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa tsy levona ny finoanao tsy hisy zavatra alevona ny finoanao zany fa efa mivavaka Jesosy mino ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ny finoanao tsy levona fa ny finoanao mijoro ary mahita fa ampatsiaro ny fanamasina ny teny zay efa voalaza atonga anao ampiasa ny teny ho tonga finoana hiarovanao tena amin'ireo zanatsipika izay mitady hampirehitra ny fahatezeranao sy faharatsiana ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy no hanononana lavitra ny fahatezerana ianao lavitra ny faharatsi-pana sy ny faharatsi-toetra tononona ny fahatanteran'ny fijoroanao eo amin'ilay fahatsara-panahy manahaka an'Andriamanitra mety io zavatra lalovanao sy atrehanao eo ny fitondran'Andriamanitra dia tsara fa izy mihitsy ny tsara sady mpanao tsara fefary ianao io amin'ny anaran'i Jesosy Baiboly dia miteny fa tsara ny efarahany raharaha no ny fiandohany mahitanao matanjaka mahitanao mahery tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao ambinina zay ataon'ny tananao ombanao tokoa ane Andriamanitra amin'izay rehetra tanterahanao ho eo aminao ny fiarovana ho arovana ny fanahinao ny ainao sy ny vatanao sitrahana amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny fahasalamana amendrotra makivaky ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tay tompo daholo raha mety raha mbola afaka ianao dia hiary hivavaka antsika rapitso fa araka ny voalazan'ny pasteur teo angataka amin'i Jesosy sika mba hirava aloha mba ahafahantsika miala eto amin'ity toerana ity aloloha dia zareo ny fahasoavanary fa ny fahasoavan'Andriamanitra